marina voalohany hoe Imerina Atsimo, fanjakana Imerina Atsimo zany nisy tao amin'ny faritry Betafy sy ny manodidina, fa ny atao hoe ny frantsay zay mpanjana tany no nanararoatra ny tenin'Andrianampoinimerina dia nankalazany hoe vakinankaratra dia nanao zay toerany hatramin'izao. Fa Andrianampoinimerina raha ohatra ka tonga tany Imerina Atsimo izany nakao Betafy dia laza hoe ianareo no Imerina aty Atsimo dia mitoetra ho anareo ny anarana Imerina Atsimo. Marina fa tamin'ny andron'ny Andriamasina Valina moa zany dia efa nisy ihany fizarana fanjakana efatra dia efa nisy ny Imerina Atsimo fa saingy ny avy eto Antananarivo no mianatsimo dia nifaritany ohatr'izay. Fa rehefa tena niorina ny fanjakana tany Imerina Atsimo dia nitazomina ilay anarana Imerina Atsimo satria avy ety Imerina no nandeha ny Anatsimo. Nisy moa ny fankalazana ny famaranana ny jobilin'ny 550 taona ny fiangonana Loterana ao Betafy. Dia ny governoran'ny faritra no nanamafy hoe fanjakana Imerina Atsimo nisy tatia fa tsy vakinankaratra ary Betafy no renivohitra. Izy zany no mbola nanamafy an'izay zavatra zay omaly, tena vao omaly. Ary ny Andohany moa zany fanjakana ray ihany ny tatia Imerina tamin'ny voalohany tamin'ny andron'ny Andrianerinерina. Zany hoe Andrianerinерina io dia tany amin'ny taona 550 sy 410 ka hatramin'ny teo amin'ny 310 roapolo sy 310 teo izy no nanjaka. Tao Angavokely izy dia avy eo nifindra tatia ny hafarany zany tatia Ambohimalazabe ary dia ao moa izy no nafenina ao amin'ny faritra Avaradrano ao. Mariko hoe Andrianerinерina no atao hoe mpanjaka voalohany zokin'ny Merina nanorina fanjakana taty anivotany. Nandalo teo amin'ny misy ihany ny tetiarana zany hoe hatrary amin'ny Andriatomarany amin'ny taona 410 fa tsy mbola voamarina ny hoe iza daholo le manana n'izy ireo dia tsy say avoaka fa ny voasoratra kosa ary ananana takela zany afaka omena ny hoe hatreo amin'ny Andrianerinерina taranaka faraka 12 i Rafoivavy Manjaka dia taranaka fa 5 avy eo amin'ny Andrianerinерina i Ramanjaka faharoa zay telo mianadahy zany zay misy any Ramanjaka faharoa dia misy ihany koa ny Andrianony Fo Manjaka tany dia Ramanala tompony tany izy telo mianadahy reo no nalefa ny reniny natao hoe Ramanjaka voalohany izay nalefa ny tsopinenana zany satria novonona ny raiben'izy telo mianadahy zany hoe le rainy Andrianambonin'olona sy Ramanjaka voalohany. Rehefa nyvonona zany Andriamanany tany zay raiben'ny Ramanjaka faharoa sy Andrianony Fo Manjaka tany ary Ramanalopony tany dia nalefa ny reniny nandeha ny Anatsimo izy ireo dia izy ireo zany efa taranaka fa 5 fa aty amin'ny Andrianerinерina. Dia niala tany Erlasoro izy dia nandeha nakany nandalo izy loha tao Tsinjoarivo dia nanorina ny rova tao Tsinjoarivo zany i Ramanjaka faharoa. Dia rehefa avy eo navelany tao ny hoe andrina niaraka tamin'ny Tsinjoarivo Ambatolampy io. Io nanomboka ny faritanina zany raha ny tena marina dia misy hoe Andriana Ivravelona zay andrina niaraka tamin'ny zareo ny Anatsimo navelany tao hoe mpiandra an'io toerana tao Tsinjoarivo. Dia nandery zareo tonga hatrany Fisakana dia nijanona kely izy nipetraka tao amin'ilay toerana tao hoe Kirioka fa tsy nety loatra taminy io zany dia niverina indray izy ny anavaratra nakaty Onivea dia niampita indray ny akandrefana ny Anatsimo nakany Manandona dia avy eo Manandona izy zany nandeha nakaty Ibity dia niafarano tafajanona tao Amboavo andrefany Betafy izy io
dia tao izy ireo no nizara fanjakana. Ny fanjakana naorina tamin'izay dia le fanjakana Imerina Atsimo. Tao indray no nizara zany, nizara faritany izy telo mianadahy. Marina hoe le faravavy Ramanala Ponintany zany na Ramanala, rehefa tonga tany Ambovody dia hitan'le zokony hoe ato mitety zaza ianao, dia rehefa nadinina dia hoe niaraka tamin'ny Ratsaokarivonitany fisakana izy a, dia hoy ny zokony hoe tsy mety raha ohatra ka izay fa alao ianao verina any amin'ny rain-janakao. Niteraka mianadahy moa zany Ratsaokarivony sy Ramanala tompony tany, dia izy mianadahy zokony zany no mifampizara fanjakana rehefa avy eo. I Andrianony Fomanjakatany a dia naka osy anankiray, marina fa osin'le faravavy fa ny sasany anankiroa zany ary tena voasasaka mba mivoan'ilay osy dia nalatrany dia nataony hoe mifidiana ianao raha manjaka zay tany tianao fa ianao ny zokiny. Izy moa zany vavy matoa dia nifidy izy hoe ny atsinanana zany metimety amiko, dia Andrianony Fomanjakatany indray nifidy ny izay tsy niraisiny dia ny faritra andrefana, dia nizara zany teo hoe ny fanjakana tsinanana sy ny fanjakana izay andrefana. Ny Andrianony Fomanjakatany moa dia marina fa nanany izy n'le zanany anankiray hoe Andriantsoanarivo, dia Andriantsoanarivo io le fantatsika fa hoe lasa mpanjakany Menabe. Dia misy zanany anankiray Ramanala tompony tany izay lasa mpanjakany taty Manandriana ary nahazo ny faritany fisakana ihany koa. Izy io no niteraka rehefa avy eo ny hoe Andriamanalonarivo izay niverina ho nitondra ilay fanjakana ny andrefana. I Andrianony Fomanjakatany koa no nipoiran'ny zany hoe nisy Andriamanitra Adananarivo, izay no nivady tamin'ilay Ramanjaka izay mpanjaka tao Isandra, ary ireo no niteraka n'le telo lahy zay, ary ny farany tamin'ireo moa zany no lasa hoe Andriamanalim-Betsileo izay malaza. Izy ny mpanjaka tao Isandra ny Soloandreniny ary dia niverina izy rehefa taty afara, niverina taty amin'ny faritra atsimotsimony Betafo zany, satria hiverina any amin'ny fanjakana raika fa ny reniny moa navao Isandra. Dia ny teraky Ramanjaka indray no nanorina ny fanjakana taty Atsinanana, dia izay no nipoiran'ny Andrianony tompony tany. Andrianony tompony tany efa taranaka faharoapolo avy eo amin'ny Andrianerinierina, fa misy zanakiny Pirala moa izy ireo, zanak'olona ray zany fa ny reniny no samihafa, nisy 5 lahy. Dia ireo 5 lahy ireo samy naka vohitra anankiray tsirairay avy zany, manodidina ny Betafo eo avokoa, dia ireo natao hoe zanakiny 5 lahy, ary ny zanakiny 5 lahy ireo moa zany no manana ilay vohitra andrina manodidina ny Betafo. Fa ny zokony moa zany dia Andrianony tompony tany ihany. Andrianony tompony tany izay niara-nanjaka tamin'ny Andrianampoinimerina. Rehefa ny taona 720 sy 790, rehefa nandeha nanitatra ny fanjakana ny Anatsimo zany Andrianampoinimerina dia nandefa iraka, dia niteny ny iraka navalin'Andrianany tompony tany hoe tsy maninona fa alao miaona fa zay tsy hanohitra, dia nivery fa mba hahafahana mandrindra ny fanjakana satria izay ny lova tamin'ny Nenibe Rafoy sy Rangita, fanjakana rindra, aleotsika miresaka dia mandrindra ny fanjakana. Dia nisy ny fionana izay nataon'Andrianampoinimerina sy Andrianany tompony tany taty amin'ny Rovantsinjoarivo, zany hoe somary paikady ihany ilay izy hoe amin'ny faritra izay efa anombohan'ny faritanin'ny Andrianany tompony tany no nasaina ny aona. Dia tao izy no nandamina hoe izahay anohanao ary tsy misy ny olana fa mba hanamafisana an'izay dia tsy maninona fa omeko anao ny zanako taizako ao an-trano dia Rakalamena. Dia
zay moa zany ny fanarahana tatia fara zany rehefa nody tany Ambomanga Andrianampomerina dia nody tany Betafo ihany koa andrenony tompony tany teo amin'ny ray volana teo eo 70 andro moa filazandry zareo azy tafaran'izay fiona tao Tsinjoarivo zay nandefa iraka Andrianampomerina sy nampitondra reo atao hoe vodiondry sy ny haja sy ny jaka ary ny hasina nampitondraina tany amin'ny andrenan'ny tompony tany dia hoe hakany vadiny mpanjaka zahay teo zany dia nandara Kalamena ohatrany tsy hoe tsy marisika hoy izy fa olona mbola tsy hitako ve tsy mbola niaona tamiko verikako no menao vadiko tsy mandahanao aho fa alao izy mihitsy no tonga ty maka fa za tsy andaha akory dia niverina niraka dia nanao laza tsara tany amin'ny Andrianampomerina moa izany teny Ambomanga tany dia hoe hasoan'izay tovovavy zao fa sady maranitra nitrendrika izy no na dia kelikely reny aza ary alavan'izay volo ihany koa zany taitra an'izay indray Andrianampomerina dia nanomana miaramila vitsivitsy izy niaraka taminy dia nampanamboatra toerana tao anaty rova Analamanga io zany hoe asio diovy ty lapa atsimo ty ny farany atsimo indrindra zany tamin'ny lapa no nasaina ny diovina mba hoe hitoerany vadiny dia tonga tany Betafo moa izany nijanona teo amin'le toerana atao hoe ankazo be nisy hazo be zany teo dia nialoka teo miaramila dia fomba moa zany maniraka hoe efa tonga ato ny mpanjaka dia tamin'ny andriana nitsena azy dia rehefa tonga teo najanona miaramila fa ny tsy mandoto ao an-tanàna zany no nanotrona n'Andrianampomerina niakatra ny vohitry Betafo dia teo amin'ny Ambohitrandrina zany hoe le faritra misy ny kolejy loterana amin'izao teo zany nisy ny lapa natao hoe ny lapa tsinanana zay fandraisana ny vahiny dia tao amin'io lapa hazo moa izy fa efa tsy eo tsony izy fa efa nisolo missionnaire trano hafa an'io tao zany Andrianampomerina nomena ny vadiny Rakalamena nijanona teo andro 3 zareo dia ny andro faefatra nampamory ny olona tao Ambohitsimanova zany Andrianampomerina dia teo izy no nanao ny kabary amin'izay raha hoe ara-tantara fantelo amby volo ny vadiny Andrianampomerina teto Merina ve zany Rakalamena satria misy le hoe vohatra roa ao anatin'ny tantara nametrahana ny vadiny Andrianampomerina mety tsy fahatelo amby folo fotsiny fa marino izay 720 no voasoratra no nanisa zany dia misy 720 farafahakely fa anisan'ny vadiny izy ary mbola misy aza moa fa tsy hitapirofo misy hoe hatramin'ny 70 fa tsy hitapirofo ny sasany fa hatreo amin'ny 720 zany dia mahita pirofo ihany dia nisoratako hoe reto ny vady zay misy novadiana Andrianampomerina fa ny filazany aty Merina moa dia hoe reo 12 vavy zany rehetra voalazanao zany dia manambara daholo fa mipetraka sy nanana fiandrianana ny Merina Atsimo na ivaky nakaratra amin'ny izao fotoana zao fa somary efa ngango kely le tantara hoe raha amin'izao vaninandro iainantsika zao mbola mipetraka ao amin'ny toerana ao Betafo hoe ny rova fahiny ary mbola misokatra ve zany rova zany mbola misy mitantana ve zany ny rova aloha ny rova tao le nitoerana Andrianampomerina sy Rakalamena zany efa tsy otsony tamin'izany moa lapa hazo zany teo dia simba ihany nisy amin'ny rova io zany nisy lapa anankiray taty Andrefana izay avoavo toerana kokoa fa izy io lapa hazo ny teo fa izy io dia nidoran'ny frantsay rehefa tonga ny frantsay mba hoe haniny sorana tanteraka izay dindon'ny fanjakana malagasy dia nodoran'ny frantsay izy io
ary nanorenany ny toerany ipetrahan'ny administrateur frantsay tamin'izany zay ny lehibe ny districtny Betafy moa zany monina eo ankehitriny ny esorona tanteraka mihitsy a nidorana mba amin'ny aviavy sy ny zay amotana zay naniry teo ary ny hoe anorenana trano dia nataony lehibebe moa le trano dia mbola nanorenany koa ao ambany atsinan'izay zany a misy toerana zay nanorenany trano ihany koa nanorenany frantsay trano mba honenan'ireo zay mpanampy ny administrateur tamin'izany fotoana zany zany hoe fafany no fafany frantsay tanteraka mihitsy hoe zany midindony zany hoe fanjakana tao atsimo merina zany merina atsimo zany ny zany frantsay ary tena nataony mihitsy zay hamafana tanteraka ny fisian'ny fanjakana imerina atsimo tahaka ny toerana sasany ihany koa fa ny zany hoe nomeny ihany hoe io ary eo atsinanan'ity zay trano no ipetrahan'ireo mpanampy no afaka manorina trano indray nareo dia tamin'izay moa nanorina trano anankiray zay mbola hita ao amin'izao ireo taranaka tamin'izay fotoan'izay no i pastora Andriatasy Andreas zay izy zany nanorina tao dia ny zanany natao hoe Razatova Andreny Nandimbitasy nzafikeliny hoe Razatova eme tsy trano tena mbola hitoerana io hatramin'izao ary mbola mijoro ao fa mariako kely ihany hoe tamin'ny fotoana zay nahatongavan'Andrianampoinimerina tany Betafy dia nampamoriny vahoaka izy dia nanao kabary nisy vato zay teo vato lehibe zay eo ambonin'izay zany ny kabarina dia ny kabarin'Andrianampoinimerina tamin'izay fotoana zay dia hoe sady rafozako no sady rahalahako andreno amin'ny tompony tany ka dia mitoetra mijanona ho azy ny mahampanjakany merina atsimo azy fa ny frantsay moa zany no nanolo taty afara le hoe vakinakaratra ny antony dia tamin'io fotoana io ihany zany Andrianampoinimerina no niteny hoe rehefa niala tany Ambomanga nandehanaka aty aminareo taty dia nanaraka ny sisin'ny tendrombohitra ary hitako fa tena vakiny tendrombohitra karatra moa zany ty toerana misy anareo ty dia nijanona treo le izy fa ny frantsay no niezaka arak'izay azony natao nankalaza le hoe satria tenin'Andrianampoinimerina ny hoe nyvakinan-karatra ny taninareo dia nankalazainy hoe vakinan-karatra fa hatramin'izay moa zany dia mbola imerina atsimo ihany ary amin'izao dia miezaka ny hoe tsy hoe hamafa ny vakinan-karatra akory fa anao zay hahatsiarovana ihany hoe misy ary misy ny fanjakana imerina atsimo mariko kely ihany koa hoe andrian'ny tompony tany hoe taranaka faharoapolo avy amin'Andriana Herinierina azo jerena tsara ny tetiarana mikasika an'izay fa andrian'ny tompony tany zany niteraka 5 rahalahy izy dia misy Andrakalamena zay vavitokana tao an-trano taizany tao dia ny taranaky andrian'ny tompony tany zany dia mbola niverina nisy ihany ny nampanjakaina zany hoe tamin'ny andrianon'ny tompony tany dia ilay andrianony Masindriny zay zany nataony hoe ianao no atao lehibe rehefa ohatra ka nampamonoana andrianon'ny tompony tany marina manko hoe nisy ny laza masaka atao hoe laza lainga angamba ny tena marina zay ray tamin'ireo taranaky ny 5 lahary eo ireo zanaky ny 5 lahary eo zany nilaza lainga taty amin'ny Andrianampoinimerina hoe manjakazaka andrian'ny tompony tany ary tsy manoanao izy araky ny fanarahana dia nampangalana andrian'ny tompony tany dia nampinomina tangena teo Soaniarana teo dia rehefa nampinomina izy dia hita ihany moa zany hoe voalohany le vonina hoditra koa anankitelo fa nisy zanak'ilay tsy tia io zany ny nanao hoe izay no tokony ho izy ka izaho matoa tonga aty dia ilaza fa tena nanao zavatra tsy mety andrian'ny tompony tany dia rehefa avy eo moa zany hoe nanome baiko ihany Andrianampoinimerina hoe tsy maninona ary fa kendao amin'ny lamba izy
dia nokendaina moa zany andrenao tompony tany dia nisy ilay tandapany anankiray sady mpanolotsaina hoe andriantsy maniry. Izy zany nanao hoe rehefa kapaina ny hena dia miatraiky amin'ny akalana, ary ny fombanay rehefa miambony andrina dia asiana lafika vonoya mba ho lafika ity andrianao ny tompony tany zay mpanjakako ity. Dia tafaran'izay moa zany araky ny tantara ny taona 780 zay no niatra. Nisehoan'ny andrianao tompony tany zany andrianam-ponimerina, dia nolazainy fa maninona no olo marina nefa ny vononao tokony tahaka ny meloka, ka dia ny zavatra faran'izay nataonao hoe fahavalonao no hamonoko anao dia ny mosary. Dia tamin'io taona ny fahavaratra io taona 780 io zany niantona ny orana, ary dia tsy nisy orana mihitsy. Filazandreo ray aman-dreny taloha moa zany dia hoe andro vitsy ihany no nisy orana tamin'io, ary eran'ny merina ray manontolo ankoatra ny merina atsimo dia tsy nisy ny orana, maina ny tany. Nanena ny tany zay moako no filazandry zareo azy hoe nanena ny tany. Dia teo andrianam-ponimerina no rehefa tena mafy le mosary nyteny tamin'ny radama zanany izy hoe meloka leroa mandehana anamboary fasana i andrianao tompony tany, dia angatao mba ho tsara vavaka fa meloka ary manaika fa meloka, fa ny zanany kosa dia ataovy tsy maty manota. Dia i radama zany mbola tsy nanjaka izy tamin'izay no nandeha nakany Betafo, dia naka vato, nitaribato avy any Ibity izy nanamboarana ilay fasana ao Betafo ao atapiny ambony avaratra, dia nataony hoe tsara vavaka no zay tenin'andrianam-ponimerina hoe angatao mba ho tsara vavaka fa meloka tokoa. Dia mbola ho ny tsara vavaka hatramin'izao. Ary tenin'andrianam-ponimerina ihany koa moa zany nanao hoe andrianao ny tompony tany sy ny taranaka andrianao ny tompony tany dia atao tsy maty manota, ary izy rery ihany no tokony manana ny trano manara na ny tranomena amin'ny faritra imerina atsimo ray manontolo. Zay no tenin'andrianam-ponimerina, kanefa maro ihany ireo taranaka taty afara zay namboatra trano manara ho anazy eo amin'ny fasana. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana moa zany radama dia nareny ilay tenin'andrianam-ponimerina ka nosolony ny tendreny zany andrianao ny manjakaray mba hitondra ny fanjakana imerina atsimo, dia nasandratra izy. Zany hoe ny rainy no nasandratra fa efa riradreraka izy moa zany tamin'izay, dia andrianao ny manjakaray no efa nitendreny, satria ny fanendrena zany dia ny raibe no manondro ny zafikely, fa tsy ny hoe ny ray niteraka no mandimby avy hatrany. Tsy izay zany le fomba, fa efa fomba nylovaina taty amin'ny rafoisy rangity zay zavatra zay, dia hatramin'izao voatazona hoe ny raibe no manendry ny zafikeliny. Dia napetraka radama zany nasandra ny andriamparany Andriamanalina zay rain'ilay andrianao ny manjakaray, nasandratra ihany koa izy io. Dia tafaran'izay moa zany raha manjakanoro zay zanaky andrianao ny manjakaray mbola nasandratra, fa no tonga teo amin'ny Andriatasy zay zanaky raha manjakanoro, dia izy moa zany no izy sy ny anabavy no vita batisa voalohany indrindra, batisan-jaza tao amin'ny fiangonana loterana malagasy, natao confirmation ihany koa voalohany indrindra izy mianadary eo teo anivon'ny fiangonana loterana malagasy, ary marina hoe izy no pastora loterana malagasy zay natao ordination voalohany indrindra. Ka rehefa niditra teo amin'ilay raharaha pastoraly zany dia niteny hoe izaho tsy ho asandratra intsony, fa sarotra ho any sady hisahana ny raharaha pastoraly amin'ny ministeran'ny tompo no handray ihany koa ny andraikitra zay hitondrana ny fanjakana, ka aleo
tsy hoasandratra itsony ary dia izy zany nanao hoe lohampianakaviana treto a no iantsona sy izay rehetra mandimby a fa ny fandovana moa zany dia nitoy ihany hatramin'izao dia nijanona treo le Ramanjakanoro no mpanjaka ny Merina Atsimo farany indrindra izay hoe tena nasandratra ary nitondra ny anarana mampanjakany i Ramanjakanoro zany hoe tamin'ny fotoana ny aviany frantsay dia efa Andriatasy no teo an-toerana zany hoe taloha kely izay ny frantsay tonga tamin'ny 1970 teo amin'ny 20 taona talohan'izay zany no nisy any Ramanjakanoro. Ie ny fitantanana ny fianakaviana sy fiazonana moa zany ny fiandrianana any Merina Atsimo sy ny fiazonana ny vakoka dia mitovy zay zavatra zay mitohy. Izany hoe raha hitariko kely le fanontaniana satria lom-pianakaviana moa no nolazana andraikitra teo. Ianao hoe zany zao ny mpandova fanjakana ao amin'ity faritra Vakinakaratra na Merina Atsimo hatramin'izay ty. Eny tompoko, ny tenako moa zany ny raibeko no nanondro hoe io zanak'Elala Evo io Matsinikiaky io no tolorako andreto fa nisy fotoana zany mbola fahavelon'ny Kiaky be dia efa nanoro izy moa zany mitantara nanoro ny zafikeliny rehetrarehetra izy indroa dia izy moa no mahafantatra zay fomba nanaovan'ny fitsapana teny fa nisafidy izy rehefa avy eo hoe ao ialahy no manao ny tantarako rehefa tonga ny fotoana hodiko mandry. Dia teo izy zany nanomboka nanome tsikelikely zao ny tantarantsika, zao ny fomba, zao ny zavatra atao dia efa nisy fanomanana tany aloha zany fa taty afara efa tamin'ny fotoana na feno 20 taona ny raiko izay vao nambarany ofisialy io zavatra io ary teo anatrehan'ny fianakaviana manontolo moa sy teo anatrehan'ireo zay amin'ny taranak'andriana amin'ray eto Madagasikara no nanehoany an'izay hafatrikaky be ofisialy zay. Zay vao ofisialy fa ny fitezana zany sy ny atao hoe ny lovatsofina efa nampitain'ny dadabeko tsikelikely fa tsy mbola tena hoe ianao no misolo fa ny zavatra nitendreny nanondrony ahy dia hoe ela no manao ny tantarako rehefa ohatra ka tonga ny fotoana hodiko mandry ity ny tantara ozy. Ia tamin'ny Desambra taona 2024 teo moa zany no nalasana ny raiko ny amboa izy teo dia alohan'ny fanitriana zay moa ny fomba zany hoe alohan'le fanitriana andrazana no natolotry ny lehibe ny taranak'andriana miray eto Madagasikara ny ty lambo ty lambankiaky ty ary ty teny ty koa izay mareko hoe teny Ramanjakanoro izy ty no natolotra nampitaina hatrany. Iverenako ilay fanontaniana faharoa ny filazana fa misy ny ampanjaka ny Vakinakaratra raha tsy diso ny tadidiko tany ho any amin'ny taona 17 tana no nainona fa manana ampanjaka zay Vakinakaratra zay ianao moa anonona ny anarany eo fa ianao zany ny Desambra 2024 no nandray an'ity fitantanana ny ataontsika hoe mahalom-pianakaviananao ty fa tamin'izany taona 17 zany taizanareo tamin'ny fanandratana ny ampanjaka ny Vakinakaratra amin'izao fotoana zao. Princesse du Vakinakaratra zay moa zany le atao hoe titre nosafidiny. Ramatoa anankiray izy io nonona tany andafy tany vadina vazaha azo porofony zany satria hoe ny misy zanany lahy zay tao Antsirabe nampianarina tao amin'ny sekoly atao hoe Marimay fa zay rehetra mijery dia mahafantatra fa vazaha
ngaramaso fotsy fiodirana io zaza io. Fanontaniana voalohany dia hoe manaiky ve zany isika fa raha hoentina handova hampandovaina io zanam-bazaha io dia hoekeny mponina eto Madagasikara ve? Izay aloha ny voalohany. Ny faharoa dia olona tsy manana taranaka, tsy manana tetiarana velively avy eo tsara vavaka. Mariko hoe andrianam-ponimerina no nametraka hoe omena ho an'ny andrianan'ny tompony tany nijanona ho azy ny anarana mpanjaka ny merina atsimo azy, ary dia izy ny taranany no mandova ty fanjakana ity. Misy ihany ireo atao hoe karazana fanjakana kely madinidinika tao amin'ny Betafy tao zany, fa ny tenin'andrianam-ponimerina dia hoe omena ho an'ny andrianan'ny tompony tany ny fizokiana, zany hoe le fitantanana. Anatin'ilay taranaka andrianan'ny tompony tany ve ity avakavakina karatra na prince tsia toizako kely ihany le izy. Ny andrianam-ponimerina moa zany rehefa niteny teo ambonin'ny vato tao Ambotsimanova dia niteny hoe teniko za omby lahabe maso zany ka tsy azo ovaina. Zay no tonga le toerana amin'ny Kanja Maitso amin'ny ambanin'ny fiangonana Loterana Malagasy eo Betafy natao hoe Ambotsimanova ny anarany, satria na ny fanjakana na ny fiangonana zany dia samy nanao ny hoe Ambotsimanova, noho izay tenin'andrianam-ponimerina hoe teniko omba lahabe maso zany ka tsy azo ovaina. Rehefa natolotra ny fiangonana moa zany io toeran'io dia le vato nalaina nakodi niakatra dia natao tokotaniny tsara vavaka. Eo zany no mbola hita ao io vato. Ny tantaran'izy dia nisy fanomanana tsy fantatra moa zany tao hoe iza nanomana tao, fa nisy ramatoa anankiray izay tonga tao amin'ny dadako mbola fahavelony dia nangataka hoe hikarakara taom-baovao malagasy isika ka mba miangavy tokotany ao aminareo tsara vavaka, fa ho avy ao ny général lehibe ny faritra tamin'izany ka eo aminareo no mba mety hanaovana azy. Ary eny tompoka, ary tamin'izay dia efa nitondra izy hoe efa nahazo alalana fa ity ny taratasy izay voasonihan'ny lehibe ny distrika ny Betafy. Dia raha ohatra ka resaka vakoka ohatran'izany tsy maninona ho ikaky, fa mba fantatrao hoe inona daholo zavatra tokony karakaraina amin'izany dia tsy haiko izy, fa dia hanao lanonana fotsiny zany no fahafantarana azy. Fa ny raiky vao niteny tany hoe mila mitady omby volavita ianao, mila mitady tarika mpanao hira kely, dia tarika mpanao asapinga, dia misy ny mpanao vakotrazana sy ny sisa, dia ny hoe reto daholo ny fitaovana zay ilaina, dia tsy maninona fa dia nomena ankitso-poatra izay. Dia mena moa zany ny tokotany nafahana nanao an'izay zavatra izay. Akory anefa ny atairany rehetrarehetra fa alohan'ny faranan'ny lanonana dia nanasa olobe izy Betsileo, dia ireo zany no niakatra ny anankiray teo ambonin'ilay vato, dia tonga dia nanao fanandratana. Mbola azo jerena ny amin'ny tramokalan'ny faritry Vakinakaratra moa zany, fa dia fanandratana no nisy teo. Ikako moa zany tonga dia nitodika izy dia lasa nandeha, satria hoe ahoana moa zany hoe ianao izay mitondra ny titre eo masinao no misy olona izay tonga dia milaza asandratra tampotampoka eo hisy olony toeranao. Tsy zavatra tsy azo eritreretina moa zany, fa dia izay zavatra nisy dia ndraisina arakaraka izay. Hatreo izy io no niezaka zany hoe hankalazany azy. Tsy tsaroako loatra aloha ny tena anarany, fa fiantso azy dia hoe Angelina, misy toin'izay. Milaza izy fa taranaky Andriamanalom-Betsileo, tsy maninona zany satria taranaky Andrianon'ny Fomanjakatany Andriamanalom-Betsileo, ary olobe avy any a Betsileo no nasainy nanandratra azy teo amin'ny tokotany ny tsara vavaka izay renivohitra.
ny fantatra dia manana toerana izy a eny avaratry Betafo, ambony avaratra lavidavitra ny Betafo any zany zay nanorenany moa zany ataony hoe rova, dia hitombona ave zany raha atao fampitana hoe aty anaty rova no misy ny renivohitra sy ny lapa, dia misy anankiray atsangana fotsiny hoe eny avaratra somary andrefana eny, ohatra hoe eny Ambobao ananganana rova anankiray, dia itindre zany ny rova amin'izao. Ataoko fa zavatra tsy marina zany, afaka miresaka izy a, afaka miteny zay azony ambara ihany koa, satria nareo mpanao gazety dia irina mihitsy hoe mba andraisanareo zay zavatra teneniny, fa ny zavatra amafisiko dia ity: tsy taranak'andriano ny tompony tany izy ary tsy manana zo zay hiafina ao a-tsaravavaka, dikan'izay tsy manana ny alalana hitondra ny maha loham-pianakaviana, fa anazy moa anazy sy Andriamanitra ny fisolokiana zay nataony. Tafaran'izay moa nisy mpanao fanadiadiana nresaka tamin'ny raiky fahavelony, dia misy raky peo zay nilazankiako fa mpisantoka izy a, mpisoloky. Tsy zany namorona an'izay zany fa ikako no ny teny hoe mpisantoka, mpisoloky. Vao nitranga moa zany le fanandratana santoka tao Tsaravavaka, dia efa nisy ny taratasy fanoherana zay nosoniavin'ny kiaky sy nosoniaviko, zay nanambarana hoe tsy marina io ary diso. Nomena kopia tamin'izay moa zany ny faritra Vakinankaratra, satria ry zareo no atao hoe manam-pahefana tamin'izay fotoan'izay zay nitondra nanatrika an'io lanonan'io, dia efa nisy ny taratasy ofisialy zay nalefa tany amin'ny zareo. Dia tafaran'izay tonga tao amin'ny dadako tao Antsirabe ity ramatoa Angelina ity, Angelina, dia laza hoe ohatran'ny mafy loatra le tenin'le zanakao, fa mba afaka miona ave hatramin'izao aloha tsy nety tafahoana tamiko, fa za raha mahita azy matsenkiaky dia teneniko hoe mahitsy fotsiny. Ary rehefa misy moa zany ny fanadiadian'ny mpanao gazety dia miteny mahitsy ihany hoe ajanony re tompoko io zavatra fisandohana ataonao io, fa tsy asoanao sy ny ankonanao zany, fa izay tsy anozona, fa zay koa za miteny mahitsy fotsiny hoe ajanony fa tsy asoanao izy. Tafaran'izay nefa nisy zanaky mipiraitam-po amiko izay miasa amina fikambanana iraisam-pirenena, fa sendra nandalo izany tao amin'ny Brown no nahita n'ilay olona nivoaka vao amin'ilay lehibeny, dia nanontaniana hoe fa inona nataon'iny olona iny teo, dia hoe nangataka sponsor. Zay mihitsy filazan'le elle nous a demandé un sponsoring, zay mo filazan'ilay lehibeny. Dia nenjehako izy ilay zanaky mipiraitam-po amiko fa efa tsy tratra fa efa nivoaka vao nahita izy zany hoe misy andrenon'ny tompony tany ny zay nakao amin'ny lehibe iny, dia tonga izy dia nitsoaka dia nirifatra tamin'ny fiara, zay moa filazandreo azy. Ary eno ihany fa tsy iray fa ireo zay fikambanana iraisam-pirenena dia niteteziny avokoa nangalana vola nieritreretina hoe hanamboarana ilay rova, zay nieritreretiny eny ambony loha eny avaratry Betafo. Dia tanterano moa zany fa anazy iny fa misy ny renivohitra ny fanjakan'ny Merina Atsimo dia tsy miala fa ao Betafo ary eo ambony avaratra. Efa misy ny fikasana amin'izao fotoan'izao hoe efa nangataka moa zany, nangataka mivantana tamin'ny lehiben'ny distrika ny tenako hoe mety ve tompoko raha ohatra ka mba te hamerina zay ilay lapa, satria io rova io zany no mariky ny fiandrianana nisy tety amin'ny fanjakan'ny Merina Atsimo, zay ianao no mitoetra ao ankehitriny. Zaho tsy sarotiny fa miresa amin'ny minisitra, saingy le minisitra moa zany tsy mety voaray hatramin'izao, fa fangatahana saika atao dia hoe mangataka mba ho anaovana trano vaovao ny lehiben'ny distrika
dia amerina ny lapa zay nisy teo araky ny endrany tamin'izany. Fifanaka moa zay efa nahita mpanao maritrano taranak'Andriana ihany zay manao ankehitriny ny maritrano ho amin'io zay fikasana hoe amerina ny rova ao ambony avaratra ao Betafo. Mbola misy moa zany tsy maintsy mitohizana ary tsy maintsy ho amafisina ilay fangatahana amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao, fa tsy izay tsy hanao amboletran'izany fa dia mangataka tsotra, tahaka ny mangataka tsotra. Tsy mahatsiaro tena very zo mihitsy satria ny fiandrianana ao anaty fa tsy ety ivelany, ary averiko ihany hoe tsy ny olona zay mamorona rova ho anazy manokana. Raha mamorona moa izy manao mozea tsy mampaninona, fa ny renivohitry ny fanjakana dia mitoetra ao Betafo ary eo ambony avaratra. Ary raha miverina amin'ilay tenin'Andrianampoinimerina dia hoe iamenana ampitoerana amin'Andrianan'ny tompony tany mampanjaka ny Merina Atsimo azy ary omena azy ny fizokina manontolo aty Merina Atsimo. Mbola nisy azy zany hoe fanitarany an'izay fa ny faritra aty Atsimo rehetra, zany hoe tamin'ny fanjakana Betsileo sy ny fanjakana taty Menabe, mbola nomeny ho eo ambany ny fiadidiany avy ao Betafo tamin'ny andro n'Andrianampoinimerina. Dia zahay tsy mahatsiaro mihitsy hoe verizo satria io ifandovana io ary razo ao anaty io, ny toetra ao anaty. Zany hoe ny averikely ny mahamalagasy ny malagasy na amin'ny firenena anankiray na ny fanjakana anankiray dia zavatra anankidimy. Eo ny tany, eo ny teny, eo ny taranaka, dia eo ny tantara, ary ny farany dia ny toavina. Ireo dimy ireo zany dia mitoetra ao aminay: ny tany, ny teny, ny tantara, ny taranaka ary ny toavina. Toavina moa zany ny sotoavina zany ny tena voalaza ao anatin'izay. Misaotra indrindra tompoko, misaotra an'Andriamanitra andriananary moa zany satria izao ny fotoana izay ahafahana miresaka, izao ny fotoana izay ahafahana mampita hafatra ihany koa. Ny hafatra voalohany dia ho an'ny valala tsy mandady arona rehetra amin'ny faritra Merina Atsimo iray manontolo. Manana ny fomba izay mampiavaka antsika isika, manana ny atao hoe ny herim-po manokana izay mampiavaka ihany koa antsika izay ao amin'io faritra Merina Atsimo. Manana ihany koa ny fikirizana manokana izay mampiavaka antsika. Dia izay zany ny hafatra hoe ry mpiray tanindrazana malala ao Merina Atsimo. Toy izo hatrany ny fahaizantsika miaina, toy izo hatrany ny firaisan-kinantsika, toy izo hatrany ny fitiavantsika hampandroso ny faritra misy atsika sy ny hampivelatra misimisy kokoa ny haren-tsaina izay nolovaintsika tamin'ireo ray aman-dreny teo aloha. Dia manolotra ihany koa zany ny fisaorana moa ho an'ireo mpitondra ao amin'ny faritra ankehitriny, satria dia nalalaka tanteraka ny fifanakalozan-kevitra sy ny fiarah-miasa. Izahay amin'ny mampitahiry ny atao hoe ny sotoavina mahamalagasy manokana ho an'ny Merina Atsimo, tsy hitsahatra mihitsy ny hanolo-kevitra izay mahasoa ho an'ny faritra izay iaraha-manana. Ary dia maniry indrindraindrindra ny hitohizan'ny fiarah-miasa, tsy tamin'izao ihany fa efa ny teny gouvernoura moa dia efa hatramin'ny fahampanjaka no nandalo tao amin'ny fanjanahantany aza moa izay mpitondra teo, ary tamin'ny izao repoblika zao nisy hatrany ny fiarah-miasa teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny fitondrana izay nentin-drazana ary koa ny fiangonana. Tsy misaraka ireo, ary raha ny tantaran'ny fiangonana loterana malagasy manokana izay nipoitra avy ao Betafo dia ny taranaky ny mpanjaka teo an-toerana no nitarika voalohany
ny fampielezana ny finoana loterana zay efa manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Voaloham-bokatry ny fiangonana loterana teto Madagasikara i pastora Andriatasy Andreasy, zay taranaka andrianao tompony tany avy ao tsara vavaka, ary matoa misy ny fivelaran'ny fiangonana amin'izao izahay taranaka tsy manao hoe tompona anarana fa kosa tompona didy, ary dia mandray hatrany zay adidy tandrify anay na eo amin'ny fiangonana zany na eo amin'ny fanjakana izany, eo amin'ny fitondrana izany. Zahay tsy hirotsaka ho fidiana fa izay kosa pitsodrano ireo zay fantatray fa tokony hitondra ny firenena. Ary farany dia farany mamerina ihany eo an'ny Ramatoa Angelina mba tsara amin'izay re tompoko ty fisolokiny ity fa efa be zay azonao sy be zay vitanao zay. Misaotranao aloha fa nanjary nalaza sy fantatry ny olona ny faritry Vakinakaratra fa kosa ilay fisolokina mba tsara amin'izay re tompoko. Dia mirary soa indrindra tsy ho an'ny mponina ao Imerina Atsimo na i Vakinakaratra ihany, mariko hoe tsy ireo taranaka fa ny mponina rehetra dia irariana soa mba samy hahita ny marina sy ny rariny sika rehetra, ary dia mitsodrano rahateo mba samy aleo alasa. Zay mianatra mba ho tafita, zay miasa havita be, zay mandrara mahazo tombony, zay mamboly hahavokatra, zay miompy hahazo ny zavatra rehetra zay ilaina amin'izay fotoan'izay hahavokatra be. Dia mirary soa ho antsika rehetrarehetra samy ho tahin'Andriamanitra andriananahary avokoa. Misaotra tompoko. Ankasitrahana ianao Andriamatoa Andriana Ivotiana fanantenana Razatovo Ampatsahivina ihany zay anarana zay lom-pianakaviana avao Imerina Atsimo ary mitantana ny faritra avao amin'ny toerana Imerina Atsimo sy Vakinakaratra amin'izao fotoana zao. Nitafa taminay teto tao anatin'izao fandarana zao ankasitrahana ianao tompoko, ary rarina ny ahitana ny marina sy ny tena izy amin'ity fitantanana sy ataontsika fiandrianana faritra Vakinakaratra Imerina Atsimo teto. Misaotra tompoko.